soprano zany tahina tenao ardina tenao vao Tsara mahita ozy landy ohatrany telo landy teo. Le hoe soprano feo voalohany. feo voalohany de le alto Alto feo faharoa. feo faharoa complet zany tenareo zany feo fahatelo ny feo fahaefatra tsy de misy fefaefatra loatra ato raha mijery anareo eto fidy a de ny zavatra hitako voalohany jeune daholo nareo de eo tonga de ahatongavako am'le izy hoe ahoana ny critère ny TGC critère ny TGC tsy misy hoe tsy maintsy jeune fa ny tena marina le fahafahana manao an'le asan'Andriamanitra ny voalohany de voalohany tsy le fahafahana manko fa le fo tena te hanao an'le izy le mahatsapa an'le antso hoe tokony hanao an'le izy de ngamba ataoko hoe eo no misy ny taonany ankizy tena men'Andriamanitra hery sy fahafahana manao an'le izy de tsisy mametra taona ao aminay kory fa ataoko hoe hatramin'ny fito taona ka hatramin'ny 20 taona raha mavita maharaka tsara mety foana eo amin'ny firy anareo zao nisanay zay eo manodididina ny 30 eo no isanay isaky ny somary ny mpihira zany eo amin'ny 20 eo a de ny zava-maneno a eo amin'ny 10 eo tanora ao anatin'ny heriny tsara daholo ty antany aho am'le hoe TGC ina moa ny tena dikany a de inona ny nakana inspiration sa manana sponsor américaine na ny hoe TGC zany Tana Gospel Choir de Tana satria ato Antananarivo zay a de gospel satria mpitorony tenin'Andriamanitra amin'ny asanay amin'ny ankira de choir amin'ny maha-cœur azy cœur zay zany mahatonga le be deaibe le ankizy zay mahatonga azy betsaka ny ankizy fa tsisy hoe sponsor avy any États-Unis ahoana fidina nanganana an'ireo ankizy be deaibe reo ahoana ny nampitoviana ny feo an'ireo a na milana azy a ahoana ny fomba nanaovana atao hoe recrutement mihitsy raha izay ny tenenana azy gareo mbola folaka zany ny feoany mbola mamolaka foana ny tena marina reo ankizy reo raha ny tena marina efa 3e génération angambany zao zany efa nisy niovaova ve reo efa nisy niova hatrany amin'ny satria efa aza tiny fa amin'ity taona ity efa 12 taona ny ay ve efa nisy 12 taona reo amin'ity taona ity efa 12 fa tamin'ny herintaona zay nankalaza ny 10 taona de efa nisy ny andiany voalohany a tamin'ny fanombohana de efa nisy génération faharoa de efa misy zany hoe misy le tamin'ny génération voalohany ny ao foana mbola misy vitsivitsy nanangana tamin'izany a de misy ny tapany de mbola misy ao koa le faharoa de misy indray ny andian'ny tapany fahatelo amin'ireo zany de nanangana anazy tamin'izany tena hoe ny antso fotsiny zay hoe iza no manana zay fitiavana te anao hiara hideran'Andriamanitra zay amin'ny alalan'ny talenta amin'ny hira nomena amin'ny talenta nomena amin'ny alalan'ny mozika sy ny hira zany fidy zany ny antso tsy zary fa ny tena nanangana azy marina hoe za de misy rahalahako anankiroa zay laza siandry izy zareo mbola ao anatiny izy amin'izao fotoana de avy eo misy any seta Ramarson zay efa dangamba ny tena zay telo lalo zany ny tena niketrika an'le izy voalohany zany hoe nahazo ny inspiration avy amin'Andriamanitra hoe anangana an'le izy a de avy eo ny antso namana vitsivitsy zay de avy eo zay nanao azafady ohatrany hoe fiantsona fa tena resaka fitiavana fotsiny nanaovana azy tamin'izany hoe iza no vonina sy tian'le izy mahatsapa an'izany hoe men'Andriamanitra talenta de te atao an'le izy de zay ny antsona tamin'izany hitsatoka kely fotsiny a ianao manokana zao izy misy tao fa sao de manao ny Carole inona zao no tena marisy lahatra anao hoe hiarahira amin'zareo sa hoe tsara be le hira de mandindy de miorakoraka be manalazy be le amin'ny scène inona ny tena mahatonga anao hoe anao TGC a efa fanindrinao ve le isa hoe nandeha tele-panidinana teny de nyfanena de zay tena marina za tena efa te hira hideran'Andriamanitra mihitsy hatramin'izay taloha fa mbola tsy nihira tao anatina chorale mihitsy ny ao de efa hatramin'ny tamin'ny voalohany izy première génération efa ela be anao zany efa 12 taona ianao zany to zany hatramin'ny fahazazana anie zany izy
raha manampy kely ny tantarany zareo izy no hafa kely anisan'ny miavaka kely ny antony a izy tonga dia mpivady ny hiditra tao zany a satria ny vadiny anisan'ny mpamorona anisan'ny nanangana zany TGC seta raha tsy diso e Mariza koa miaraka aminareo miara-miasa tamiko Mariza taloha Mariza ohatrany kizy misy zany manambady dia mandeha miasa dia dia mianatra dia ahoana ny fandaminana fotoana re amin'izany ahoana nareo tsy maintsy manao répéty tsy maintsy manao répétition indroa amin'izao fotoana zao zay indroa isan-kerinandro raha farany kely adiny firy isaky ny répétition zany adiny telo farafahakeliny inona tsy ho fara-peo ve amin'izany misy zavatra be da be ataonga eo anatin'izany tantarao kely ny zavatra atao anatin'izany tsy hoe tonga dia mihira mandritra ny adiny telo akory fa ny répétition ataonay zany misy hoe fianarana soratra masina misy hoe misy miantso mpanompon'Andriamanitra avy any ivelany izay mizaratra ekefana mizara soratra masina ao dia misy hoe mianatra hira mihitsiny dia misy hoe manavaoma mianatra ny hira efa taloha zany hoe hatsaraina indray dia rehefa misy concert moa dia hoe manomana an'ilay concert zany dia mamerina ny hira rehetra atao amin'ny concert fa dia alina be foana kosa aloha vao mirava dia izay no mahatonga an'ilay hoe tsy mametra taona ny TGC fa tsara kokoa raha olona manana kara-panondro zany miditra satria ilay savan'ny polisy dia manahirana foana izao ny zavatra tena mahafinaritra anary rehefa mahita groupe maromaro ohatran'izao ianareo dia matetika ilay firaisan-tsaina tena herin'ilay izy aiza ho izy izay eo amin'ny TGC tena ataoko hoe ohatran'ny fikambanana rehetra zay ny mandalo fahasarotana foana ny zavatra ohatr'izao tsy moramora tena ao ka tenenao tsy moramora raha vao misy fikambanana misy olona maromaro fotsiny miaraka dia enjakenjana le izy dia tena teneniko hoe efa nandalo ady maromaro zay vitsivitsy tao amin'izany hoe tena misy fanenjanana ny eo amin'ny samy mpikambany fa dia tena isaorana an'Andriamanitra hoe amin'izao fotoana tena angambo zay amin'izao fotoana mandalo fotoana hoe anisan'ny milamina indrindra amin'izao fotoana tsy nohony aminay fa tena nohony amin'ny famindrampon'Andriamanitra zany dia amin'izao fotoana mihitsy no ohatrany hoe misy firaisampo sy firaisan-tsaina indrindra fa mianatra foana koa zay isan'andro ho amin'izany indrindra hoe ho amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra zany fa tena satria izay no afantarana hoe mpianantsika raha mifankaty dia izay no mahatonga an'ilay izy hoe amin'izao fotoana izay no mandalo fotoana tena ataoko hoe mahafinaritra indrindra milamina indrindra AMM alado maraina mahafinaritra fotoana manokana miaraka amin'ny TGC Tana Gospel Choir eto amin'ny Radio FM Foix 7.7 ny alado avy zao arano mivantany zany eto amin'ny Radio FM Foix 7.7 ao amin'ny page Facebook ny Radio FM Foix 107.4 FM ary ao amin'ny page Facebook ny AMM 107.4 Tana Gospel Choir eto amin'ny Radio FM Foix 7.7 ny alado avy zao azonao atao ihany koa ny manaraka an'izany mivantany ao amin'ny chaîne TV ny Radio FM Foix 7.7 idiro amin'ny site web ny Radio FM Foix 7.7 cliquez eo ilay hoe en direct dia afaka miaraka mifaly amin'ny TGC sy ny Radio FM Foix 7.7 ianao ny alado maraina ho avy zao amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora maraina AMM alado maraina mahafinaritra fotoana manokana miaraka amin'ny TGC Tana Gospel Choir eto amin'ny Radio FM Foix 7.7 ny alado ho avy zao Sabatra loatra Jesosy fosay toerana hoe velanana manaka riva say malala milasa foana tikwe Jesosy manana nawe tikwe Jesosy manana nawe tikwe Jesosy manana nawe Jesson manana nawe fala fa manana nawe fala fa tantana nawe tu zanzara
fala fa manananao fala vatoananao tojanzaretr'izao Hallelujah. Tikwe Jason manananawe Tikwe Jason manananawe Tikwe Jason manananawe Tikwe Jason manananawe Falha fa manananao falha fa tantananao tudo amizao retr'izao falha fa toananao falha fa tantananao tudo amizao retr'izao Sana train another now falla fa manana now falla fa tantana now tu zanzare di sao falla fa manana now falla fa tantana now tu zanzare di sao Smainsi lazaina infasaranao Jesosy Jesosy fa no fahasoavana nato izao any ola mijoro tsara anoko anao lalandabe Alleluia fale fa manananao fale fa manananao tutanzao retzao tena tuananao sensation fale manananao fale fa tantananao tutanzao retzao alady maraina mahafinaritra tena tianao no mampahery anao serasira mipanakanto serasira mipanakanto serasira mipanakanto zay miverina antsika anatin'ny resaka ao anatin'ny miaraka amin'ny TGC-tsika amin'izao fotoan'izao a mizaka mahafalifaly iny tsika mahafalifaly vaoka tsy manino iny ka avelao izy totona fotsiny efa tsy manino iny normal be zany jingle iny dia miverintsika fidy amin'ilay resaka reto vavy reto mbola tsy niteny mihitsy dia mba tiako hiresaka ary zareo inareo zao ao anatin'ny TGC dia be dia be zany ny olona ohatra hoe mpanakanto raha tsika Whitney Houston tany anatina chorale tena nao hira profane izy rehefa avy eo inareo hoe tsy tante ihany indraindray hoe tena ohatrany ty na ohatrany tsisy vola be ty fa aria hoe sady tafitany ohatrohatr'izay tsy aloha ihany ve mba hoany ahoana mikasika an'izay raha za manokana aloha zao tena tsy mieritreritra ny anao hira tsy hira fideranan'Andriamanitra mihitsiny a satria koa ny TGC tsy natao hoe andraisam-bola tsy natao hoe asa fitadiavana nareo zany bénévolat dolodolo ny atao amin'ny kapien bénévolat daholo tsy mandray vola mihitsy bénévolat ho an'ny olona fa investissement fantatra mihitsy eo mantsy fidiny tiako mba horesahany olona raha isika fotsiny zao ohatra hoe ty radio ty zao raha isika zany zao ny radio zao ohatra hoe ny radio FM fois izahay rery ny radio évangélique tsy manao publicité eto Antananarivo na ny ariary ary ny courant nay nefa 5 millions
tsy miresaka hofantranotsika tiako mba horesahanao le izy ho an'ny olona connaisseur hoe ahoana le investissement amina zavatra ohatran'izao satria matetika ny hoe nareo tady vola foana nareo manabiziny nareo voky nareo dia miala mandeha misy exigence be nefa ny déplacement jeretra aloha ianareo miresaka lesy tena raha ny TGC manokana zao mitovy amin'ny kahanareo zay amin'ny manofatrano zay satria mibiraonay eo Analakely eo amin'ny deuxième étage ny Shoprite Analakely io tsara ho fantatra dia manofatrano zay dia manao répétition zay amin'ny hariva foana isaky manao répétition zay indroa ao anatin'ny herinandro dia eo amin'ny olona 3 eo zay dia mandeha taxi zay rehefa mody zany hoe eritrereto hoe mirava amin'ny 10 alina zay amin'ny sasany alina dia tsy maintsy tsy afaka hoe alefa inona ny izy satria amin'izao fotoana tamin'izay vao niforona tamin'izany fotoana zany dia mahavita hoe azo atao ny mandeha tongotra tamin'izany fa zao atao ohatrany tsy azo atao tsony dia tsy maintsy mandeha taxi zany hoe isaky manao répétition zao zay tena tsara mihitsy ny hainon'ny olona zany isaky manao répétition zay dia lany eo amin'ny 500 000 francs latsaka eo isaky manao satria frais fotsiny frais zay dia nyofatrano fanampin'izay dia zany zany le dépense ataoko hoe charge fixe isam-bola ohatra misy jiro aloha koa ao sy ny ohatra zany jiramasin'ny rano zany nareo zany dia manana studio anareo manokana mihitsy studio fanaovana répétition ie fa tsy hoe studio d'enregistrement na ohatran'izany fa manana studio ao amin'ny braonay eo zany misy studio de répétition dia zany dépense dia zay zany rehefa alain'olona anao fitorinana ohatra zany na hoe anao ndraindray misy hoe maka amin'ny mariage ohatra zany dia tena juste hikovrena an'izay zavatra zay no alainay tena ndraindray ara tsy ampy le izy tsy maharaka misy fotoana mbola misy fotoana foana amin'izao fotoana misy fotoana foana hoe rehefa mirava dia mba mifanaonao plus eo dia mifanohanohana eo ndraindray tena mananina manino izy teo tena sahirana fa le izy ndray tena mpifaliana be ny anaovana le izy tena mpitiavana be satria tena io zany tsy zahay no ny tena Andriamanitra le hoe tsy anareo no kanefa zany no fidy anareo izy ono ay fidy sady fidy ihany le izy ianareo fa nisy fotoana mba hoe mivoaka tany ivelany ohatra zany tany ivelany Madagasikara sa hoe mbola teo Tanarivo ihany Madagasikara amin'ny ankapobeny tany ivelany Madagasikara ivelany firenentsika ivelany firenena efa nitidy si zany efa tany Europe nandeha tany Europe zay tamin'ny 2007 tany a Frantsa zany ny Allemagne dia tany a Suisse dia tamin'ny Ayrton zay tany a Brésil lavitra zany nandeha lakana zany sa lakana tamin'ny Ayrton ohatra zao mihitsy mois de juillet nanao mpisolo-bava vetivety narindra koa mba te hiteny efa niteny ako sakitantaran'le mba tantarao anay le tantarao kely anay iza niteny tsy manino tantarao na lehilarany zalavaka miteny nareo fa za menamenatra hoe tiako fantarina kely fotsiny hoe zany mivoaka ny ivelany zany za zao niteny gasy le brésiliana portugais dia ahoana ny fankahazahoanareo amin'izay zavatra hoe sa hoe le filinina sy le hira tonga dia mivoaka ho azy ve ahoana fampitanan'le filinina andraisan'ny olona nareo alefa re nandritra ny fotoana rehetra natany anay dia matetika aloha zay ny tena mission anay tany tena hoe matidrisy anay zany hoe hira mozika le ataonay dia ny andalambe zay mihira fa mihira zay any dia hira teny gasy hiratsika malagasy kanefa le izy tsy na fanan'Andriamanitra miasa ao anatin'le izy dia voakasika foana ny olona dia mandray zavatra foana ny olona na dia tsy fantany ary le izy na dia tsy hainy ary ny dika le zavatra tenenina misy le mirakoraka be reny ve le ohatrany hoe olona sadala mihitsy le olona eo alohanao bedabe karazany bedabe ny fombafomba ny émotion ny olona sy ny zavatra hoe fandraisan'ny olona le izy fa zay fotsiny mafaly le izy zany hoe satria fanan'Andriamanitra miasa anatin'le izy raha resaka répétition tsika hoe zasaka teny hoe ohatran'ireny tenareo mandihy be aty tena mandihy zay reny dia malagasy reny zavatra ataonay aty reny nareo koa manao chorégraphie nareo manokana rehefa mihira mpianatra mandihy kapela tsy kapela mo zany fa zao ohatran'i Jesosy tamin'ny fotoan'andro zay
fidy zany polyvalent be hainao kay mampianatra mandihy ny tena talenta men'Andriamanitra voalohany resaka dia mihitsy chorégraphe danseur mihitsy taloha dia zay dia chorégraphe zany hoe mpampianatra dia fa tsy mampianatra dia any ivelany mihitsy fa ny groupe ihany ny ampianariko groupe ihany fa mampianatra chorégraphe ny asako zany mbola anisan'ny asako zany ny talentany men'Andriamanitra anahy fa za tsy mampianatra dia ny le resaka ohatra le tany Brésil raha tantaraina kely aminareo dia tena manao satria nandritry ny mondial manko io zavatra nandritry ny mondial tamin'ny sady mijery baolina zany mandindihy zay aloha tsy tafajery baolina tany anaty terrain satria le fotoana tsy misy ray zay kanefa koa tena le miditra any mbola fandanim-bola be tsy vita vola be mihitsy tena lafo dia niantondry tany tena hoe hitory ny filazantsara dia zay teny fa manodidididina ny terrain teny zay no manao dia mitety tanàna mandritra ny mondial iny mihitsy zay ny tany dia fa niara-niaina indray zany zay tsy niara-niaina tamin'ny Malagasy an'le fijerena baolina niara-niaina tamin'ny Brésil zay tamin'ireny fahareseny fito soray reny niaraka amin'ny tomany tao zany fa ny nafinaritra raha ny sehatra nisy anay tany zany aloha ny olona nandray anay zareo tena tsy nitomany sy nalahelo tamin'izany mihitsy satria olona manana an Jesosy daholo le olona dia ho anazy le izy hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ampianarina amin'ny brésiliana amin'ireny zavatra miseho reny hoe faharesena ngeza be ao taniny nefa moany amin'ny mondial dia le izy zany bon sy niraisin zareo fahafambaraka fa tena niraisiny hoe misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina amin'le izy ho an'ny kristianina dia ny firenena brésiliana na firenena mino an'Andriamanitra be tena mpivavaka cosmopolite be mihitsy na fivavahana be dia zay fa le tany teny an-dalana ny tena nanao any tsy hoe teny foana fa misy fotoana eny an-dalana mihitsy zay dia ohatra ny ataon'ny TGC atio ihany fa tsy manao zavatra hafa mihitsy zay teny gasy mandidy malagasy fa nafinaritra tamin'izy koa aloha zay zany niaraka tamina brésiliana dia misy mpandika teny ihany atao nisy ekipa zay dia niaraka tamin'le kick-off Madagasikara manko zay ao anatin'izay ny TGC dia misy ankizinay teny brésiliana atao gasy tena men'Andriamanitra manokana ny amin'izay izy dia izy afaka miteny portugais manko le izy dia misy mpandika teny raha vao ndraindray miteny anglisy indray zay dia misy mandika teny amin'ny teny portugais dia misy fotoana koa nisy fotoana afaka ny teny frantsay antsika tamin'ny Lucas misy mpandika teny anankiray zay na ny teny frantsay dia miadiady ny baolina amin'izay fa na izany ara taloha nandehanana tany Brésil nanao cours-na portugais mihitsy misy nampianatra mihitsy nianatra base moa zany fa tsy tena hoe nahay mba hoe ohatra hoe niara ohatra ianao zao hoe tain'Andriamanitra teo Deus abençoe enregistré tsara zany teknisiana ho ianarantsika zany na ohatra hoe misaotra ny azy teo obrigado raha lehilahy moa zay bom dia tiantareny izy telo mirahalahy tanora kely etsepita tendry sy ny manaraka iny ay tantarao mombany gitara iny potsitsy manatona satria gitara iny nisy namean'ny adalatany iny manana tantara zany izy io avy amin'ny Brésil ty gitara ty avany io tantarao potsitsy ery kajeja iza tsiriny tena anarany fa mba pitinao na hoe anarana napotrapotra azy napetraka taminazy zay fa soliste moa zany sa hoe gitariste sa hoe tsako tovitlazana azy gitariste tsotra dia soliste afaka mijery caméra tsika iny direct ameo kely le feo dia ahoana ny tantaran'le gitara ary tantaran'le gitara aloha zany tsy napoziny zay ny tena marina nietreritra hoe tsy hoe nietreritra mihitsy hoe tsy nieritreritra zany tsy nieritreritra hoe azo gitara fa nandeha teny ny fotoana dia ohatrany hoe voakasika ilay olona name an'ity gitara ity tsapako aty anatiko hoe voakasika izy dia tiany zay tiany tirisia dia nakasika anazy dia eniko be ny fony hoe tia manome ny brésiliana ray tsy tireriny tena hoe azo fa hoe nomeny
fanomeny an'ity gitara ty zay tena tsy nieritrretina mihitsy hoe azo gitara hony ny olona rehetra sisy nahazo fidyrabe azo tonga nahazo nahazo a oe nahazo anina ka nahazo satroka baza indra le izy anisy namiakanjo nahazo zavatra dolo zay ny akabetsahanay namenitry zareo fa zareo mamolona mafinaritra tena ny breziliana tena manana fo tia namana be dia indrindra tena natsiaro tena zay mihitsy le izy fa tsy asanay zany fa asan'ny mpanamasina le zareo zany vao nahita anay dia hoe izy tena hoe fitahina ho anay ny fahatongavanareo aty satria izy hoe missionnaire fantatsika hoe marina reo hoe samy eo an-taniny a dia na tamin'ny andro jesosy raha niteny izy hoe mpaminany tsy ohatrany hoe tsy masinao an-taniny fa zay zany avy aty Madagasikara dia tonga any a Brésil lavidavitra ihany zany lalana zany tena ny Amerika Latine dia avy aty Afrika faritra atsimon'ny Afrika aty a dia tena ny brésiliana tany zany dia hoe tena fitahina ao anay ny fahatongavanareo aty fa tena na ny fandraisany rehetrarehetra dia zany fa anisan'ny faneondrareo fitiavana anay le hoe manome zavatra tena manome karazany be dia be izy anisan'ny tony gitara nameny any tsiry tony a fa misy akanjo misy kiraro misy tena zavatra be dia be tena zavatra be dia be namendry zareo iverina amin'ny resaka ma-DJC anareo amin'izay raha vao resaka groupe dia le famoronan-kira tatara be aiza ho aiza le famoronan-kira hoe nareo hoe tamin'ny voalohany anao interprétation aloha zay vao tena nrotsaka ato anatin'ilay hoe lafin'ilay atao hoe firana sa hoe misy fiaotseniko mihitsy raha satria raha zay eto zao a izy ny première génération dia izy niaraka tamiko zany zay zao zay termenata zao dia ny deuxième génération a izy dia lina zany efa troisième lina reo istella reo zao TDC génération voalohany sy faharoa sy fahatelo zao zay reo tena reo zany 1 2 3 tsika zao complet ny avant dia tena azoko tsorina hoe raha amin'izao fotoana zao a tena fitahin'Andriamanitra tena fitiavany manokana ny TDC mihitsy ny satria manana mpamorokira tena mahafinaritra be zay eo tena tsapanay hoe esan'ny fanahy masina manokana izy zao fa raha tantaraina anareo ny tany aloha zay tsy fantatrareo to manko zany le tany aloha zany a tena hoe ny tany amin'ny voalohany tena hoe interprétation tanteraka nataonay tena tsorina hoe tamin'izany a tena tsy nanana iry zay na ray ary dia hoe ndao zay nge tena partie de rien mihitsy ny fitsangana sady mbola misy tantara koa nge nitsangana ny TDC raha zay nge tsy tena hoe mpitoron'ny filazantsara zany tamin'ny voalohany mirahira fotsiny areo Andriamanitra manana ny fitondrana izy manana ny planina ny tsy takatra ny saina ny planina anay zavatra hafa mihitsy raha ny tena marina zay hoe andao anao hira black filine resaka black zany ohatrany hoe anao soul anao R&B anao gospel fahalalana ny gospel tamin'izany karaza mozika fotsiny fa tsy hoe filazantsara tsy fitorinan'ny filazantsara tamin'izany fa Andriamanitra rehefa misy planin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka izay tsy afaka miala amin'izany ianao dia tonga na rehefa mandroso tsikelikely teny dia ahitsin'Andriamanitra le fanirianao le zavatra eritreretinao fa tsy miteny hoe tsy hoe diso tsy hoe le hoe diso fa efa manana ny planiny Andriamanitra hoe tia no ilany anao dia any ianao tsy maintsy na ahoana nataonao tsy maintsy lasa any ianao na tiana na tsy tiana aloha na tsy tiana dia tamin'ny voalohany zany zay a niainga hoe anao interprétation anao hiran'ny Stevie Wonder zay anao hiran'ny Al Jarreau zay anao dia manao zay koa nefany amin'izany anao hoe hira gospel koa zay dia avy eo nefany a rehefa nanomboka teny le izy a dia voalohany a vetivety ihany zay dia tsy nanao hira n'izao tontolo zao tsony tsy nanao hira hoe variété zany fa lasa toa dia gospel daholo natao teo niditra zao efa hatramin'ny voalohany fa mbola misy tantara koa ny amin'izay satria
na tamin'izany voalohany zany ary tsy hita hoe mahay mamorokiry ty tovolahy ty tsy fantatra nke zany efa nandeha kelikely teny le izy zay vao aika izy manana talenta famorona vao mivoaka le zavatra satria nira voalohany nataonay zany a nirana noforon'olona voalohany nirana namana hafa ivelan'ny TJC mihitsy nangatahana hira hoe mba meo hira zay nangataka mihitsy tamin'izany hoe mba meo hira ranga zay de misy olona manome de tamin'izany ohatr'izany tamin'ny album voalohany tena tsisy ankizy tao mihitsy mpamorona tena ay nisy any seta ihany tao de nisy any solofo fa ny tsara tsy kelikely teny andala nisy tsy haiko nirana niforono tamin'ny album faharoa ay fitiko mamorokiry album faharoa eo mihitsy ny tiako atongavana ay ve teterao misy ny tiako atongavana fity ny olona tsotra mihaino a de maheno hoe zany irany TJC zany irany TJC fantatsy fantatry ny olona album firy moa zany zao nefa navoaka anareo a aiza misy ny album anareo album telo zao no efa navoaka zay tsy manana an'izany voalohany zany ve tsy manana album anareo zay za tany an-trano zao mihainao miracle reo hiranareo reo nareo fa zao aleo lotsolona marina miracle reo ny album voalohany zany tamin'ny 2006 le mitondra aloha teny hoe misaotra anao de ny album faharoa tamin'ny 2010 ve sa 2009 zany hira mandeha any ambadika zao album firy zany zao mandigny ny lohateny zany hira zany tsy mbola anaty album zany mbola tsy ay voalohany zao zany za mandeha any ambadika Vavy Kristy album voalohany ay tsara fantatra voalohany indrindra zany de ny album fahatelo zao le ino lohateny mandrakizay ny album zao de zao namorokiry ny am'izao zao le hira ny album tamin'ny fahatelo iny zao tena zao daholo ny izy rehetrarehetra ao namorona ny rehetrarehetra misy hira international kely anaky roa angamba ohatrany hoe Happy Day na Babylone ao anatiny de aveo ndraindray zany mamorona hira ray kely eny tena matsika ty tsy niteny mihitsy aloha presantsika kely ka io ny farany indrindra io zao tamin'ny volana vitsivitsy mandroso de miteny aka loloa kely tamin'ny Titonty any ny afaka anontanianao azy isa ny amin'ny Titonty efa nanao spectacle vitanao tamin'ny Titonty de ahoana le miakatra scène voalohany aiza moa niakatra scène voalohany se zao Tandoalo tamparation international fanomboan'ny fitombavaka iny beso fefatelo de ahoana le miaraka hoe ahoana le hoe hiakatra zao a le olona efa miaraka amiko hoe te olona efa 10 taona ny rano za ty mbola novice be mihitsy ahoana le hoe ambiance miakatra scène am'izay fotoana zay sa tonga de hoe tafiditra ao anatin'ny besomazy hoe le manongo tena mafy be aloha va miakatra scène ny tahotra sy ny track tsy maintsy misy de voalohany indrindra koa lisa san'Andriamanitra de nangataka rehefa amin'Andriamanitra mihitsy hoe ampijoro eo aloha mba tsy sehon'ny tena fa sehon'ny voninahitr'Andriamanitra fa natahotra tamin'ny voalohany hoe raha mandiso eto de obedina fihetsika kely tsy mitovy eto de hitan'ny olona mety hoe tsy hitany eto fa ny hitan'ny olona hita mivantana hoe mamalakiry ianao na ohatran'izany eny raha ohatra hoe misy de eny rehefa misy zany izao miaraka amiko micro fa inona ny tena asanao zao inona ny asanao zay zao mipare micro fa ohatran'izao taonareo rahalahy zao zany iray micro nareo hira raha aveo fa mivantana eto amin'ny radio FM fa tandremo mamalana tsy miteny firy mihitsy ty vehivavitsika na bavitsika anakiraha ty iza moa le anaranao to azafady ay aritsy mani Nina ianao zao Lina ovina zao Lina nefa atao amin'ny TJC telo taona zay any TJC telo taona efa petsapetsaka ihany lalana novany nombaina tamin'izany rehetrarehetra zany ohatrany hoe foy kely le fotoana foy kely de tsy haiko rehefa PDB ianao hoe zao malany tsenjeran'le hiranareo sa hoe rehefa mihira de vakiny eto pitety le izy de raha tsy hay ary le izy de ahoana ny irana anazy eo bedy de tsy mba misy taraka mihitsy velina misy tarako foana zany isaka niakatra le hira eto fa zao de hisy traky nareo ataovatra hoe tsy ataovatra hoe atsika samytsika ihany de tsy misy maheno misy zany hira mandeha any ambadika an'izany efa nataonay radio zany hira zany zay radio FM foa nanao anniversaire zay de nataonay zany hira zany tafavoakanay zany hira zany
sambatra ay zay zay za tena nisan'ny hirany TJC voalohany mihitsy any amin'ny album voalohany tena mahafinaritra be zay tenkanao hoe miracle zany zany a tena tiany brésilianina be zany zany ny anisan'ny tena zay tena anisan'ny tena nambabo anay satria zay témoignage be zay de afanankiray misy zay sy le hoe mahery iny tena tiany brésilianina be zay ary ahoana le fampiarapeo miaraka amin'ny jojobo ay iny koa ataonay ny ampiangonana koa zany tena iny zao ny anisan'ny iran'izao tamin'ny album faharoa tena andreo tantarana kely momba ny jojobo rehefa nanantona anazy zay satria jojobo nandalo fotoana asarataditsika nisy fotoana sarotra zay narary izy narary accidenté izy tena saika maty mihitsy izy tam'izay raha araka ny fiteny hoe tena de tena reconnaissant amin'Andriamanitra izy tam'izay fotoana zay ny amin'ny hoe mbola namindran'Andriamanitra fo izy de velona soma tsara toy izy fa tsara jojobo de tena isaky ny de raha vao nanantona anazy fotsiny ny tena hoe tena ohatra mety aminao ty hiri ty zay koa mety aminao ty hiri ty de nanantona anazy tena tsy nisalasala mihitsy izy nefa izy mbola tsy nanao azamy mihitsy de tena izy tena niteny mihitsy izy no niteny hoe tena zaho anay zandry izy koa za tsy nitahin'Andriamanitra fa tsy velogno hoe de izy zany mahatonga anazy nanao hoe tena nataony tamin'ny fony tanteraka mihitsy ho iry ho fideranan'Andriamanitra nareo ohatra ny sady musique à danser no musique à chanter tena hoe grand public le TJC ohatra zay foana hoe zany le filinina andehanan'ny TJC amin'ilay lalana izorana amin'ilay ataontsika hoe mialatsiny aloha fa misy ohatrany hoe za foana ny tena matetika ainy satria zany tena mahay an'le tantara sasany tena marina efatra raha mihainy album voalohany nareo ka hatraty amin'ny album fahatelo de tsy miova mihitsy zay ligne ataoko hoe direction musicale ny TJC zay inona le izy hoe ny mamalagasy tena mipetraka ao foana ny mamalagasy zany tena mipetraka ao foana ary ibojejo mety afaka milaza tsara mihitsy satria na hatrany Brésil na hatrany Europa tamin'ny zay tany taloha zany de hatrany Brésil tena manamarika be zay ary tena afaka ampiasain'Andriamanitra mihitsy ny tany mozika malagasy hitorinan'ny filazantsara tena mahakasika olona be le mozika malagasy nataonay zay tsy nanao zavatra hafa mihitsy tena gadokiratsika de avy eo ny raha mijery nareo ny arrangement TJC taloha de tsy miova loatra mihitsy le izy fa hatramin'izao mitovitovy ihany de ny tiako tenenina hoe efa zay mihitsy ngamba le filinana napetrakan'Andriamanitra ty aminay de ohatrany efa manangasanga hoe nandiany fa efatra amin'ny album aiza kosa vao tamin'ny heritaona nge indray iny fa saingy zao fa isy album spécial zay voaka anankiray ny antony maha spécial satria anatina projet izy io am'izao fotoana zao zay ao anatin'le projet hoe Heaven Project io zany de fitorinan'ny filazantsara eto Madagasikara mihitsy fitetezana faritra maro zany iarahana am'roa izy io de hatreto Madagasikara ka raha sitrapon'Andriamanitra de mety toy any ivelany le izy de tamin'io amin'ny alalan'io projet io zany zay no afaka niteto hoe Atsirabe Fianaratsoa de mbola ho any amin'ny herinandro zao zay any Tamatavy de any Sainte Marie Tamatavy de Sainte Marie de mbola isy Majunga de nisy teto Antananarivo de amin'ny heritaona indray raha sitrapon'Andriamanitra de osina ny Déco sy ny Fort-Dauphin sy ny Tuléar sy ny ohatran'izany fa ao anatin'io zao zay de io projet io namoronana n'ireny hira le hoe tiako ireny raha nareo de indray fa mba hafa mihitsy ny fomba fijery hafa indray zany ny fanaovana n'le mozika karazana mozika ao anatin'izay de album spécial le izy raha ny tena marina zany no io projet io nanaovana an'izay album zay de raha sitrapon'Andriamanitra de mety isy an'izay album zay ho atao amin'ny titon ty mio zay ameninareo fa tena gaga zay hoe de tsy manana album mihitsy zay teko hoe miracle le izy misy an'ny album ny TJC aloha tena tsisy le voalohany sy faharoa tena tsisy tsony
ohatrany tsy mahita tsony zay a na zay raha ohatrany tsy ao aminay aloha tsisy tsony mihitsy zany any anaty machine sisa fa nareo ndray afaka mena tak zay andraso fa tonga dia mena an'le izy rehetrarehetra nareo any ya d'accord mena an'le izy eny ary misitona kely tsika mimakomana fa hira zareo raha avy eo a andao teknisiana alady maraina mahafinaritra fotoana manokana miaraka amin'ny TGC tana gospel choir eto amin'ny radio FM fois fito amin'ny zato teboka efatra ny alady ho avy zao arano mivantany zany eto amin'ny radio FM fois fito amin'ny zato teboka efatra ao amin'ny page Facebook ny radio FM fois 107.4 FM ary ao amin'ny page Facebook ny AMM 107.4 tana gospel choir eto amin'ny radio FM fois fito amin'ny zato teboka efatra ny alady ho avy zao azonao atao ihany koa ny manaraka an'izany mivantana ao amin'ny chaîne TV ny radio FM fois fito amin'ny zato teboka efatra idiro amin'ny site web ny radio FM fois fito amin'ny zato teboka efatra klikeo ilay hoe en direct dia afaka miaraka mifaly amin'ny TGC sy ny radio FM fois fito amin'ny zato teboka efatra ianao ny alady maraina ho avy zao amin'ny 20 ora ka hatramin'ny 7 ora maraina AMN alady maraina mahafinaritra fotoana manokana miaraka amin'ny TGC tana gospel choir eto amin'ny radio FM fois fito amin'ny zato teboka efatra ny alady ho avy zao serasera mipanakanto serasera mipanakanto serasera mipanakanto tadidiko tsara tantara talony amin'ny zaka iose mpanakarena mampamory etra tena fetsifetsy nalazaratsy amin'ny mpiarabelona tao an-tanàna havanana tsara raresabola sy fanambakana ndray andro landalo anjeriko jesosy tompo e andeha hitondra vaovao mafaly ho anaty vahoaka maro zaka iosikele tambony aviavy izy fa te hijere iae Sampanuso antiva in Utu izay de nilaza ny nyazoko nilihirany Imeno na nyafaza sendra ny lalane Lehilahy mahery miantrano amin'olo efa halane Iovatoko ary zaka io sika sainy tene Niaregna ny afana laiko nerako avefatrene Ino na sasa banana komeko ny malaelo Afuki dahulo e irene AMM alady maraina mafinaritra alady maraina mafinaritra alady maraina mafinaritra radio FM fois fito amin'ny zato teboka efatra Tompona andondom-baravarana ny fonao raha iso izy tondra famonjena avako abe mieritrerete sakarakore mandiniele izy fa miatsono AMM alady maraina mafinaritra 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 miandano fono
AMN natao an'ny ankizy sy ny olon-dehibe ho an'ny rehetra dia ho an'ny rehetra. Alady maraina mafinaritra. Alady maraina mafinaritra. AMN alady maraina mafinaritra. Fotoana manokana miaraka amin'ny TGC. Tana Gospel Choir. Eto amin'ny Radio FM fois 7:04 ny alady ho avy zao. Arano mivantany zany eto amin'ny Radio FM fois 7:04 ao amin'ny page Facebook ny Radio FM fois 107.4 FM ary ao amin'ny page Facebook ny AMM 107.4 Tana Gospel Choir eto amin'ny Radio FM fois 7:04 ny alady ho avy zao. Azonao atao ihany koa ny manaraka an'izany mivantana ao amin'ny chaîne TV ny Radio FM fois 7:04. Idiro amin'ny site web ny Radio FM fois 7:04. Cliquez eo ilay hoe en direct dia afaka miaraka mifaly amin'ny TGC sy ny Radio FM fois 7:04 ianao ny alady maraina ho avy zao amin'ny 8 ka hatramin'ny 6 maraina. AMN alady maraina mafinaritra. Fotoana manokana miaraka amin'ny TGC. Tana Gospel Choir eto amin'ny Radio FM fois 7:04 ny alady ho avy zao. Radio FM fois, Radio FM fois, Radio FM fois. Sira mifanakalo. Tsara be zao zany hira zany fidy ina lohateny zany hira zany zao derao ankala zao ohatr'izay le izy nareo rehetrarehetra hoe miaramila amin'izany tany amin'ny studio ohatra mbola tsy tao rehetra efa tafitra le gitara ka mbola tsy tao ry zalarehetra izay zao mba anisan'ny hirako le vitsy dia vitsy ao anatiny ao vitsivitsy album isaky ny album hira firy album roa zay album faharoa zay hira 4 maromaro ihany hira 4 dia rehefa manao spectacle dia hira firy zay zany miezaka hoe ny fotoana tsy atao lava loatra zay dia arakaraka le atmosfera ao koa le izy fa indraindray ny hira zany matetika raha ohatra hoe adiny roa eo le fotoana dia mety eo amin'ny 5 eo le hira dia zay no miaraka amin'ny fizarana tenin'Andriamanitra sy ny fanentanana rehetra misy amin'ny izy hoe amin'ny fotoana anaovana anina ohatran'izao anaovana ina izy hoe anaovana spectacle ohatran'ireny dia ataontsika hoe manao spectacle ny rivo mamy ohatra nareo dia inona ny minimum tokony mba misy any amin'ilay toerana zay tena tsy miantehatra amin'ilay minimum any atoerana mihitsy zay tena tsy maintsy mitondra le fitaovana zany vao miresaka mihitsy dia zay mba resahanay voalohany amin'ilay olo tena tsy maintsy ny fitaovana le mahazatra anay ihany no entina fa le mahazatra anareo no entinareo le mahazatra anay ihany no entina fa tsy manao surprise fa efa taloha zay efa tratran'izany efa tratran'ny zavatra tena mampijaly be dia zany microphone minimum zany dia électricité na groupe courant kosa aloha tsy maintsy misy any amin'ilay toerana courant tsy maintsy lalaina zareo reto any hira rehefa avy eo hira zareo fa misy afaka miantso le olona afaka hiditra mivantana eo misy olona anankiray zany lehibe any radio anay maheno anareo any tokantrano any lehibe any fiangonana ny apôstôly Benjamin dia te resaka aminareo mivantana izy eto amin'ny radio ony mba te ampahery ny TGC mandalo eto amin'ny radio satria aoko fantatrareo fa anekdote kely anankiray ty 7 taona androany ny Radio FM fois zay zavatra raha tsarovany fity tsara angamba tamin'ny raha tsarovany fidy nisy ny contact nareo namanay tamin'ny herinandro za tsy niteny tamin'ny mihitsy ndala makany amin'ny TGC aloha fa fantatry fa tokony antso anareo nefa ako zany dia ohatrany hoe nandeha ho azy fotsiny le izy dia le andaty androany hiakatra studio maraina eo fo miverina ato anatin'ny saiko hoe ay moa anniversaire ny radio androany dia faly miarapanareo 7 taona ny radio FM fois
Joyeux anniversaire. Ary nareo koa mira. Joyeux anniversaire FM fois. Joyeux anniversaire. Ka tsy haiko raha teny fotsiny ary efa vonona izy miditra amin'ny 020 26 480 19 izy tsy mipiaino sao dia fandrombako io nareo fa rehefa vonona izy dia teneny fotsiny zay technicien dia tonga dia ampidirina mahainao an'izany gitara tenitendreny izy moa izy teo fa diniko sady liana voajejany tena fa artistany mahafinaritra mihaino inareo mirahira eto inareo ve misy manao solo ohatra zao hoe raisika zany ohatra hoe tarika anankiray ohatra na be na c dia manana groupe izy ohatra orla roapolo dia hoe le anankiray iny ihany miritra amin'ny vlogna eny ary miarabanao apôstôly Benjamin maheno tsara ampiakaro kely fotsiny ny volume ny technicien miarabanao tompoko TGC mihaino anao salama tompoko Andriamanitra aloha zany ny tenanay amin'ny saina vaovao menedik miaraba manokana ny JC izay vahiny lehibe amin'izao tsingeko ny FM fois zao coïncidence io lena mankasitraka indrindra ny amin'ny fahatongavanareo amin'ny zapeo tsotsory ty ny teny voalohany ataoko aloha dia félicité ny TGC satria fanana ny TGC fanana ny TGC afaky hitako le voalohany fa le sedy voalohany fotsiny no nanana eo tapatapaka kely fa ny réseau anao maheno ihany zay fa ny réseau zay zay iny saka iny iny ary galatra nisy nangalatra nangalatra lasa iva ketina somary misitaky kely fotsiny fa resaka avo toerana zany zay aveo tsy nahita CD na ny eo na zany eo tena asisa tona ngamba somatabatapaka kely lasalasa ke mbola tabatabaka tsy dia tsy maheno mihitsy zay zao naterana CD atianareo fa dia fahitanay zao nitoerana aloha ary mbola o tsy manefa tsy tapahako tsy tapahako fa mbola mandeha foantsika miazakazaka mihitsy atoko trano le réseau mahazo hoe zay vao mahazo ia toerano mihitsy ny etiko tsamanitra ny eratsykely zay jerenareo tao tsamanitra indray mandeha taminareo nao spectacle tao tsamanitra zany dia noentin'ny tao mihitsy ny ekipa anay rehetrarehetra mipidera tao fiangonana tamin'izany fotoana zany nareo tsy mahafantatra nareo ny ambony sainy olona 10 zato zay nijery tao fifaliana be fandraisana tena dia mitozana ale asana sy ny voninahitra Andriamanitra sy ny fapapa ary mipitay raha ny tantarany mety ny fidy teo dia ohatra tantara tsika ny tany mivovoka sangany maheno ve maheno kely fa miakamidina kely ihany le izy miakamidina mitenena mafimafy fotsiny dia mety mandeha io na ino mitaran'le sy fidy teo aho le hoe ny dia mahatsiaro an'ilay mpiangana tena tsara mihitsy dia hoe any mivovoka hita tonga tany amin'ny faritra bebe reo ny faritra ny any fitan-dranomasina ny fantatra hoe rehefa miaina TGC ny olona manahoana fa raha za manokana zany dia mampivibra ny fanahitra hira ataonareo alleluia zany sy ny tonony dia indrindra fa ny
aingam-panahy ao anatin'ilay tena makasitaka indrindra ary Andriamanitra ny fiadanany mbola anampy ositra amen asa entinareo amin'ny alalan'ny fanitaka izany atao maro ny olona voakasika ny fanamasina amen anokena Jesosy io vakoa voateraka amin'ny asa ireo dia mora io zany Jesosy tratra ny zao antony lehibe ay koa adiniko mihitsy nefa anniversaire ny andro any koa tao nanaka hoe Bethlehem digrana le bila fa zay ny aran'le Bethlehem de tao doxa po hoe nanaovana tanitra ny doxa ny studio net aloha tapatapaka kely grenier tao amin'ny grenier souffle de dala ny souffle reto zaka reto dia Andriamanitra de manitra ny koa zay zany hoe manitra ny eo tamin'ny voalohany ny nahita ny fidy tamin'ny pazapaka eny tompo mbola voantany an'iny mihitsy le vavy eo rehefa avy eo tamin'ny voalohany noho ny TGC tapatapaka kely pazapaka voalohany tany TGC voalohany ka dia nahita ny aty pazapaka lasa tihira de normal zany raha mivoatra be le TGC ary raha afaka mbola eo nareo afaka dimy afaka dimy taona raha mbola eo de allemand fourni nareo mondialement fourni reconnu mondial na de trano le créneau entana ny mpanao kombelona fa faratriny faratriny manana toerana masina mihitsy amin'le erana ka dia eo moa ny fandraisana de mirahasoany fiitsiny rehetra TGC bojeja Andriamanitra ny fanomponareo azy ary dimy nataleta folo aminareo folo avy eny roapolo avy eny ho tahiny tompo amin'izao lalana zao raha sotra betsaka anniversaire ho an'ny radio sotra tompoko io misaotra betsaka ny ray aman-dreny zany amin'ny tsodrano mahafinaritra be zany de zay tena mirary soa be lehibe koa hoan'ny radio FM fois tena mahakasika amin'ny fonay tena ray aman-dreny teo mirary soa be dabe ho anareo ho an'ny fiangonana tena iroborobo ny asa fanompona atao de tena mba azondro be dabe afolo eny avy zato eny ny fiangonana akasika olona tsy hita isa ny radio de tena mba tena azo vokatra be lehibe nareo ahoana ny fahitanareo ny radio FM fois androanareo vao miditra ato za zao mahaino an'le tantara eo de tena hita hoe ny fanambinan'Andriamanitra aminareo zany satria raha atao anatin'izay hoe grenier ny angana de zao nareo trano mahafinaritra be ohatr' zao tsy vitany hoe ato zao tatalo vao nisy radio moderne ohatrao tiako amin'le moderne hoe any ivelany mahazatra le radio de filmena fa aty amintsika tsy de mahazatra zany ato zao vao mahita hoe misy te caméra anaky telo mihitsy mandeha radio online web sao asatsika miobona kely TGC anao hira zareo sport de hira ray de veritsika ao anatin'ny TGC en live eto amin'ny radio FM fois
fa 7 taona 8 taontsika am'izao dao AMM alady maraina mahafinaritra fotoana manokana miaraka amin'ny TGC Tana Gospel Choir eto amin'ny Radio FM fois 7 ny alady ho avy zao arano mivantany zany eto amin'ny Radio FM fois 7 ao amin'ny page Facebook ny Radio FM fois 107.4 FM ary ao amin'ny page Facebook ny AMM 107.4 Tana Gospel Choir eto amin'ny Radio FM fois 7 ny alady ho avy zao azonao atao ihany koa ny manaraka an'izany mivantana ao amin'ny chaîne TV ny Radio FM fois 7 idiro amin'ny site web ny Radio FM fois 7 cliquez eo ilay hoe en direct dia afaka miaraka mifaly amin'ny TGC sy ny Radio FM fois 7 ianao ny alady maraina ho avy zao amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 maraina AMM alady maraina mahafinaritra fotoana manokana miaraka amin'ny TGC Square eto amin'ny Radio FM fois 7 ny alady ho avy zao Isani
alady maraina mafinaritra alady maraina mafinaritra alady maraina mafinaritra mampahirenao AMM alady maraina mafinaritra fotoana manokana miaraka amin'ny TGC Tana Gospel Choir eto amin'ny Radio FM fois 7 ny alady ho avy zao arano mivantany zany eto amin'ny Radio FM fois 7 ao amin'ny page Facebook ny Radio FM fois 107.4 FM ary ao amin'ny page Facebook ny AMM 107.4 Tana Gospel Choir eto amin'ny Radio FM fois 7 ny alady ho avy zao azonao atao ihany koa ny manaraka an'izany mivantana ao amin'ny chaîne TV ny Radio FM fois 7 idiro amin'ny site web ny Radio FM fois 7 cliquez ilay hoe en direct dia afaka miaraka mifaly amin'ny TGC sy ny Radio FM fois 7 ianao ny alady maraina ho avy zao amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 7 ora maraina AMM alady maraina mafinaritra fotoana manokana miaraka amin'ny TGC Tana Gospel Choir eto amin'ny Radio FM fois 7 ny alady ho avy zao serasera mpanakant serasera mpanakant serasera mpanakant AMM alady maraina mafinaritra alady maraina mafinaritra alady maraina mafinaritra serasera mpanakant serasera mpanakant serasera mpanakant Tomzat tepka efatra Hinela be Yantumbuan sao sikisao de yatamaseve Sabata be Fanumenze ova edena ze tsara smeva Kilna giudice Fanurebire ben satana ilai veiva Lai vocazu guarara lasa uzna was zay taranaka ho ave raha mitantarany zay ka nefa safa eny ary verintsika anatin'ny rezasika miaraka amin'ny TGC sady ao anatin'ny 18e ny radio tsika zao a
19 izy raha ohatra ka nienga tamin'ny radio 7 fa radio FM fois izy de 18 de lasitsika zany a fidy a hirinareo itiranaka ity mino fa mba exclusivité radio FM fois ty androany a de azonao resana hoe inona mira ho irainareo eto mivantana miaraka amin'ny ankizy akapelasa miaraka amin'ny gitara sa hoe ahoana tena marina mihitsy ny anao hoe itiry ty ohatranao hoe exclusivité ho anareo satria voalohany mbola tsisy fandraisam-peo natao tamin'izy ty a hira faran'izay voaingana mihitsy le izy a fa na le version eto ara version inédite satria tsy ohatr' izao ny version fa tena anareo manokana mihitsy ty version ty nohony zay ankalazantsika an'Andriamanitra nohony amin'izay fa 7 taona ny radio zay de irany jaovola le izy a ny lohaten'le izy hoe tonga idera tena ohatrany hoe mendrika raha de raha tsika Andriamanitra nohony amin'ny fa 7 taona anareo sady zany de aloha ataontsika amin'izay ty hoe tonga idera ny anaranao mahery ny zanakao ny zanaky ny de zanakao tiatenety zany hoe ny FM ny équipe-ny FM fois rehetrarehetra miaraka amin'ny piano rehetrarehetra mihitsy a de tsika rehetra ny arahiran'ity iry ty dao eny ary TGC eto amin'ny radio FM fois 7 vonintsika rehetrarehetra ny tokantrano any ihany koa mimakomana izay rehetrarehetra tokoa afaka manomboka mitendry ny mpidera de serasera mipanakanto serasera mipanakanto serasera mipanakanto Tunga idera ny anaranao mahery ny zanakao e rayo tompo e tunga idera ny anaranao mahery ny zanakao e rayo tompo e tunga idera ny anaranao mahery ny zanakao e rayo tompo e tunga idera ny anaranao mahery ny zanakao e de hideranao riray de ahitanao indray eo ny fanatrehanao raha hihirao de zao fideran'izao no hankalazananao eo ny fanatrehanao raha hihiretoao rayo tompo e tunga idera ny anaranao mahery ny zanakao e AMM rayo tompo e tunga idera ny anaranao mahery ny zanakao e rayo tompo e tunga idera ny anaranao mahery ny zanakao e alady maraina mafinaritra alady maraina mafinaritra alady maraina mafinaritra rayo tompo e tunga idera ny anaranao mahery ny zanakao e tunga idera ny anaranao mahery ny zanakao e radio FM fois
anaranao mahery ny zanaka oe tonga iderany anaranao mahery ny zanaka oe fito ambizato tetika efatra tonga iderany anaranao mahery ny zanaka oe raha atao hoe spectacle izy stand innovation zany nazo anareo fa eto moa zany de makasitraka be tabe misaotra be tabe anareo alaiko micro de mivaditsika fandratsaka ihany de naizana zany aloha tena tsara le izy tsara le hira ary mino sady matoky fa faly de faly ny pianotsika ny tokantrano any afaka ampiakarina kely amizay ty micro ty tsy manino de naizana tsanery aloha tena amin'ny alalan'ny ekipa rehetra tena makasitraka ny TGC zay indrindra fa eto amin'izao onjam-peo zao marina fa ny AMM lady maraina mahafinaritra na rahan'ity fandarana ity de arak'izay zany de mampifalifaly vahoaka ohatr'izao zay rehefa tonga ny fotoana ohatr'izao misy téléphone direct rehefa mino fa ray mihaino zao nareo rehefa andeha hody any an-trano ana de orakoraka be ny téléphone nefa maninona zay tsy nampidirina de fa tena androany zany aloha mba hoanay atao ny studio rery aloha zany miaraka amin'ny TGC amin'ny fotoana manaraka fotoanany amin'ny fiangonana ny fiangonana tena vonona ny andray anareo mihitsy zay justement zay mihitsy ny tena hoe tena vonona zay satrianareo zay tena ny fiangonana matsandrinay atongava zany fotoana avy navita lapa izahay misy trano fihavana ngeza be vaovao zany vao natsanganay ery Ambomamory io lapa io zany anarany de hoe lapa ny fivavahana lapa ny fiderana lapa ny fakakana de io zany tena omenay sehatra mihitsy hoe zay te hidiran'Andriamanitra zany de afaka miditra makao tsy maninona tena omanina ny fotoana de olefanay nareo fa tsisy olana zany zay zany mahatonga le izy hoe zay eto le ouvert be rehefa miditra eto amin'ny radio zany lenay zany ohatrany hoe mba miteny kely momba ny radio vetivety miamela nareo ny radio FM fois zany raha mandinika nareo izay zany tsy manao le radio évangélika de manahony ianao anaka le fiteny zany hitanao le amboarina zany le fiteny rehefa miakatra zay zany ny style évangélika rehefa miakatra studio zany de hafa mihitsy fa ny anay zany tonga de naturellement notre le izy de mivoaka ohatr'izay zany izy ka fisaorana be tabe ho any TGC mbola miteny manatona ty micro ty anao fa lavitra akaiky miantefa mifidy angamba n'le fanontaniana efa natsidiky ny indray aman-dreny apôstôly Benjamina teo le izy fa za efa niteny tamin'ny fidy hoe afaka apetraka ve ty fanontaniana ity nahitanay amin'ny fidy voalohany tao amin'ny pazapa de za zany te anontany hoe raha manao comparaison fidy manao ahoana ny tantana sy niaraka tamin'ny ankizy tao amin'ny pazapa de manao ahoana fahitanao fitantanana ny ankizy rehefa ato amin'ny TGC ohatrany hoe mivelatra zany le fanontaniana fa tiako apetraka ao mihitsy hoe samy hafa ve ilay atao hoe fomba entina nitondrana ny tatia sy nitondrana ny ato de misy zavatra manokana ve namboarina natao mba atanteraka ny andaliny sy atanteraka ny ankilany nisy tanjona ve tary nisy tanjona hoe avoaka avy eto amin'ny pazapa le ankizy de zao de ato amin'ny TGC indray manao ahoana sotra tompoko mety misy olona be da be mihitsy curieux am'izay fanontaniana zay de misaotra anao am'le fanontaniana fa azavaiko eto mihitsy le izy hoe ny tena marina raha ny hoe fomba fampianarana amin'ny mozika tena talentany men'Andriamanitra anala izy de tsy ny any miova fa le za zany ataoko hoe Andriamanitra nanamboatra ana manefy ana tao anatin'izay fotoana zay de zay no ny amin'ny fiatrehako an'izany zavatra zany miova de tam'zany raha ny tena marina ny fampianarana mozika satria teknika zany tsisy samy hafa le izy fa mitovy satria resaka purement technique hoe ahoana ny famoahana feo ahoana ny atao rehefa iseo sehatra de ohatrany ahoana ny tokony état d'esprit anao na ohatrany ahoana ny tokony atrehanao an'izany ahoana ny fihetsika ahoana ny resaka teknika zany tsy raha ny tena marina tsy de tsisy miova zany tsy zavatra miova zany fa après ny motivation anao rehefa hoe araka izay ny tenako zay hoe rehefa Andriamanitra mifidy sy manamboatra anao de
le motivation no hoe tsy voatery tsy mitovy tsony ao anatin'le izy fa en tout cas amin'ity zao mbola verina indray mipazapa manko dia mety mbola ho hitanareo tsy hoe mety fa ho hitanareo ihany koa fa ny tiako tenenina hoe ny talenta nomen'Andriamanitra dia ninonina ny tenin'Andriamanitra zany milaza hoe zay amin'izay rehetra ataonareo dia ataovy toy ny hoan'ny tompo dia izay mihitsy ny hitondrako an'le izy raha mitaizaka izy dia izay mihitsy ny zavatra tiako ampitaina hoe an'Andriamanitra ny talenta ho anazy daholo zany ataoko rehetrarehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovako an'izany dia izay le izy dia raha ny fampianarana teknika zany mitovy amin'ny ampianariko amin'ny TGC ihany ny ampianariko ny olona hafa zay mety hoe ampianariko valy avy hatrany ny valiko afatra tao hoe ok afaka miakatra lapa ny TGC ka hojerentsika ihany ny fotoana dia mifanerasereny ihany tsika miaraka amin'ny TGC aza fotsiny le albumanay tena marina le album oa tsy le album tsy sisy tsony na zay na tsy manina na tsy anaovana compile nareo anaovana compile ataony daholo tsy manina ataony daholo ira rehetra fantany hitahina koa mba tia ianao feo manga ny tahina hoe raha miry izy dia ohatran'le teo dia raha hiteny izy dia ohatran'izao eo amin'ny resaka discipline zany tiako asiana resaka mety ve lay mety aminareo tanora zany lay ilaina ve lay fifehezana ao amin'ny samy groupe zany indrindra fa hoe évangélique indrindra fa évangélique sarotsarotra ve mitaizany tanora somary mafimafilo bebe mokiny kely tsiraindray tena ilaina mihitsy le hoe discipline fa le amin'ny mahatidrisy hoe asan'Andriamanitra zany dia miezaka hatrany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zay comportement rehetra dia tsy voatery hoe misy hoe discipline be apetraka zany fa fahatongavan-tsaina ny tsirairay ny tena ilaina dia izay ny tena zava-dehibe amin'le izy ary nareo ve fa mba nieritreritra tsy nieritreritra ny anao hira amin'ny teny vahiny hoe foronina mihitsy hoe rehefa makany an-dafina ohatra zany dia mba miramira espagnol anglisy ay misy ihany kay le album faharoa raha ndrasy fa omenay anareo rehefa tonga eto anatin'le album faharoa misy hira zay eo hoe anao louange bosalsa le louange bosalsa hoe louange le izy fa misy bossa nova salsa ao anatiny izy io namorona azy maraine anay zay any andafy izy any Allemagne izy mipetraka mode hiran'le izy tonga taty mihitsy izy no gasy izy fa tsy vasako mode rakotondra-vohitra tonga taty Madagasikara izy tamin'izay fotoana zay dia izy nampianatra anay an'le hira dia mba fanehoanay ataoko hoe fisaorana anazy dia nataonay ao anaty album le izy dia ao anatin'le album faharoa le izy misy amin'ny teny espagnol sa portugais ao teny espagnol leo dia teny frantsay dia amin'le album fahatelo zao misy teny anglisy raha miaina nareo misy stand by me ao dia misy hoe Babylone dia reny namboarina zany fa tsy tena ny foronina fa efa hira efa nisy dia somary namboarina stand by me mitonikira namboarina rovina ny etsika nareo manaraka re amin'ny herinandro zao zay makany Tamatavy sy any Sainte Marie amin'ny latsinainy koa misy dia amin'ny latsinainy zao ao amin'ny Mbalavao Isotry vacances be mihitsy zany misy an'le atao hoe misy festival na gospel zay ao amin'ny latsinainy zao manomboka amin'ny 5 sasany ariva anasana mpitiavana atsika rehetra TGC no manao ao amin'ny latsinainy zao TGC ihany dia amin'ny alakamisy zay no miainga makany Tamatavy dia ny Tamatavy zany le 10 ho an'izay fananao Tamatavy amin'izany zany le 10 après-midi dia ny 11 zay mandeha any Sainte Marie dia any Sainte Marie ao anatin'le hoe festival de baleine zay jery baleine sady mihira dia tena isaorana an'Andriamanitra fa ny Heaven Project mantsy zany ao anatina hoe hitanareo misy événement isan-karazany eto Madagasikara matetika événement indraindray izy ireny ohatrany hoe Pâques Pentecôte raha ny tena marina fety kristianina nge zany fa lasany amin'izao tontolo zao daholo ny olona dia reny ny joronay zany ohatrany hoe THB Tour dia manao ny TGC dia tsy hoe ao anatin'le izy fa ivelany justement mba ampaherezana sy sitomana ny tanora hoe aty
dia faharoa manaraka an'izay a io zao festival de baleine dia manao an'izay a dia mahany Majunga koa raha sitrapona Andriamanitra mois d'août dia mbola misy an'izay festival hafa zay koa teo amin'ny lapa teo amin'ny lapa zany fantatra hoe roviny izy io dia miakina aminareo sisa lapa amin'ny fotoanatsika nareo ihany mandamina azy fa zay nge fonina foana ifandamina zay dia miverina miantso anareo tsoy fotsiny zay hoe tongava amin'izay fa tonga zay miazakazaka dia ny AMM mamono sokatra foany hoany rehetra ho antsika rehetra misaotra betsaka anareo fity misaotra ny akizatra rehetrarehetra tena nafinaritra fiarahantsika androany tena convivial tsara misaotra be dabe anao mpiaino ihany ko AMM fito amin'izay teboko efatra radio FM fois misaotra tahin'Andriamanitra AMM alado maraina mafinaritra fotoana manokana miaraka amin'ny TGC Tana Gospel Choir eto amin'ny radio FM fois fito amin'izay teboka efatra ny alado avy zao arano mivantana izany eto amin'ny radio FM fois fito amin'izay teboka efatra ao amin'ny page Facebook ny radio FM fois 107.4 FM ary ao amin'ny page Facebook ny AMM 107.4 Tana Gospel Choir eto amin'ny radio FM fois fito amin'izay teboka efatra ny alado avy zao azonao atao ihany koa ny manaraka an'izany mivantana ao amin'ny chaîne TV ny radio FM fois fito amin'izay teboka efatra idiro amin'ny site web ny radio FM fois fito amin'izay teboka efatra cliquez eo ilay hoe en direct